Tonga soa tamin'ny fandarana izany foraisan-ty aty Kanada indray ianao ary faly miarahaba ny malagasy rehetra nahatratra ny taona 2024. Hitondra soa sy fanambinana ho antsika mianakavy ity taona ity ary dia taona izay rariana ahitantsika ny rariny sy ny hitsiny ao amin'ny firenena mamintsika dia tsy izay izany fa i Madagasikara. Ny famaofao ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny fanontaniana mipetraka ny amin'ny hoe fanaovaozana ve no misy amin'izao fotoana izao sa ny tonta ihany no avadibadika. Tsara ho marihana fa 3 volana izay no nitondran'ny filoha Colonel Mikael amin'izao fotoana izao ny tany sy ny fanjakana. Efa nisy ny ezaka izay natao teo amin'ny famerenana amin'ny laony ny resaka jiro sy rano izay afototry ny fangatahana tamin'ny tolom-bahoaka izay natao tamin'ny 15 Oktobra tamin'ny heritaona. Tsy vitan'izay anefa izany ny hoe ny tolona izay tiana apetraka amin'ny hoe fanavaozana fa mbola maro dia maro izany ny ezaka mbola mila atao ny fanavaozana amin'ny lafiny maro indrindra dia ny fanavaozana ny toe-tsaintsika malagasy na ny eo amin'ny mpitondra izany na eo amin'ny aintina satria misy ny fanontaniana izay mipetraka momba antsika malagasy dia ny hoe moa ve ny vahoaka no sarotra aintina sa ny mpitondra no tsy mahay mitondra. Ianareo izay mijery ahy amin'izao fotoana izao no afaka mamaly an'izay fanontaniana izay satria nahoana isika izany nandritran'izay 5 taona nahazahoana ny fahaleovantena izay no tsy mety miova ny zava-misy iainan'ny vahoaka ao Madagasikara fa dia ny teo ihany ny teo ary mandeha hatrany amin'ny fahavoazana sy ny hatsana magitsokitsoka. Tsy ny vahiny no afaka hamahan'ny olantsika ary tsy izy ihany koa no afaka hamaly ny fanontaniana izay mipetraka momba ny tanitsika fa isika ihany no afaka hiatrika ny vahaolana, no afaka hamaly ny fanontaniana izay tsy mitsahatra ny miverimberina. Misy ihany koa zany ny fanontaniana izay mipetraka eo amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ny hoe valifaty politika ve no atao sa tena hoe fampiarana ny lalàna amin'izay nanao ny tsy mety. Ny valifaty politika hatramin'izay dia nitranga tao Madagasikara izany ny hoe rehefa misy ny mpitondra sy ny tariny izany tonga amin'ny fitondrana iray dia managadra na manao sesitany ny filoham-pirenena teo aloha na ny olona izay mpiaradia aminy ary dia ny zava-misy dia mandositra any ivelan'ny ranomasina ny tariky ny mpitondra teo aloha, ao ihany koa ny mpitondra teo aloha izay mandositra any ivelan'ny Madagasikara dia izay ao an-tanàna izany no atao hasalambo na ampidirina any am-ponja na anaovana karazana atson-jay.
miverimberina zany a izay a karazan-javatra izay. De rehefa miongana indray a ny président manaraka eo dia atao ohatran'izay ihany koa zany a ny olona rehetra izay a mpanaradia azy. Fanontaniana mipetraka izany hoe inona ny mahatonga an'izay zavatra rehetra izay. Angamba ny eo amin'ny sarambabem-bahoaka mety tsy de tena havaly an'ilay fanontaniana fa apetrako foana eto amin'ny manam-pahaizana sy ny elita ny famakafakana sy ny analizy mikasika an'izay zavatra rehetra izay hoe inona no mahatonga an'izay phénomène izay zany a miverimberina izany a izay ohatrany hoe tsy ahitam-bahaolana ary tsy ahitam-baliny ny hoe inona ny marina zany a no valiteny omena momba an'izay zavatra rehetra izay. Moa ve ilay olona izay hoe nampidirina ponja, moa ve olo madio teo amin'ny fitantanany ny raharaham-pirenena, moa ve olona tsy nangalatra no alefa any am-ponja, moa ve olona tsy nanao zavatra tsy mety teo amin'ny firenena, moa ve olona tsy namono olona. Fanontaniana mipetraka daholo zany a izay zavatra rehetra izay. Ka hatramin'izao zany a ny image izay hitan'ny olona dia ny hoe izay resaka valifaty politika izay zany a no ohatrany hoe andiovan'ny olona izay avy teo amin'ny fitondrana ny tenany. Fa tsy hoe inona marina ilay zavatra tsy nety nataoko teo amin'ny firenena. Mila jerevantsika daholo mantsy zany a izay lafin-javatra rehetra izay a, izay isika vao tena hoe afaka iroso ny amin'ny hoe resaka fanavaozana ary afaka ihany koa zany a isika ny hoe amongotra ny tsy mati-manota sy ny zavatra miverimberina ao amin'ny firenena. Ka ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany a dia ny hoe fanavaozana no tiaka atao. Tsy maintsy miatomboka amin'izay hoe fanameloana ny olona izay nanao ny tsy mety ary tokony tsisy anavahana n'iza zany a io hoe fanameloana an'izay nanao ny tsy mety izay, fa tokony hoe izay a nanao zavatra nambotry firenena ao Madagasikara, izay olona nanitsakitsaka ny zo maha olombelona, izay olona namono olona rehetra dia tokony hiaran'ny lalàna avokoa. Io zany a tsy tokony anavahana aniza na iza satria izay a vao ahazo ny ataontsika hoe fankatoavan'ny vahoaka ny fitondrana ny amin'ny hoe tsy misy olona ambonin'ny lalàna. Isika malagasy ihany no afaka hitsara an'izay hoe zay ve ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra hitako aloha dia efa mba misy ihany zany a ny fahasahiana miroso amin'izay hoe famongorana ny olona, fisamborana ny olona izay hoe hita fa tsy nanao ny tsy mety teo amin'ny tany sy ny fanjakana, mba hampatahotra ny olona aty aoriana izay hoe andray fitondrana izany a, mba tsy hanao ny zavatra nataony teo aloha intsony a rehefa misy zany a ny famaizana an'ireo karazan'olona ireo. Ka
Eritreretiko zany hoe ao anatin'ny fanavaozana daholo izay zavatra rehetrarehetra izay. Miditra aho zany ny amin'ny hoe resaka mandeha amin'izao fotoana izao de ny hoe misy ny tafika amerikana izay ho tonga ao Madagasikara, de misy koa ny tafika rosiana. Io zany onohony daholo izany izay zavatra rehetrarehetra izay. Tsy fantatra zany hoe inona marina no tena dian'ireo tafika amerikanireo ao Madagasikara ary inona no tena dian'ireo tarika rosiana ireo. Izany hoe mila mangarahara avy amin'ny mpitondra izany ny vahoaka malagasy. Inona marina no tiaka atao? Iza no tiana arovana? Iza no tiana hotafiana? Mila fantatra zany izay zavatra rehetrarehetra izay, vao zay tsika vao miditra amin'ny hoe resaka mangarahara. Betsaka ny zavatra efa noresahako teto mikasika an'io hoe mety ho pronostika hisy ao Madagasikara izany. Afaka mijery ny fandaharana rehetra momba ny réflexion politika napetrako teto isika malagasy. Nisy pronostika napetrako teto ny amin'ny hoe ny situation géopolitique amin'izao fotoana izao dia samy may vovoka any amin'ny toerana misy azy any daholo ireo firenena matanjaka, aiza no tany malemy azo andrenam-pangady amin'izao fotoana izao dia Afrika sy Madagasikara. Afrika nefa mbefa misy ihany sasatsasany mbefa manomboka tonga saina miaro ny taniny. Fa raha ny fijeriko an'i Madagasikara zany amin'izao fotoana izao dia sanatria ve ilay pronostika izay napetrako no tanteraka ny amin'ny hoe ho tonga daholo andeha andraoka izay zavatra tiany ho raofina ao Madagasikara ny firenena matanjaka rehetra. Sanatria hoe izay ve no hiafarany mba ho an'ny tombotsoan'ny olombitsy. Eritrereto tsara, eritrereto tsara fa raha tsy mitandrina isika malagasy dia anjary champ de bataille ny firenena matanjaka ny ao Madagasikara, anjary tantely afa-drakotra samy akan'izay tiany ho alaina, potipotika tanteraka ny vahoaka ary dia hiafongana tsikelikely ny atao hoe malagasy ary hipetraka ny adilay mandritry ny taona maro ohatran'ireny tany miady ireny zany raha ohatra ka tsy mitandrina isika malagasy, raha ohatra ka tsy mitandrina ny elita malagasy tonga dia mijery dia ny mialoha io zavatra rehetrarehetra io ka anao izay hitambaran'ny malagasy rehetra ny amin'ny hoe fiarovana ny taniny. Satria efa manangasakane ny zavatra izay nilazaiko ary efa nampitandremako nilazako ny hoe tsy manana n'inona isika malagasy aza mitafy zavatra tsy manendrika anao, aza manao zavatra izay hoe tsy mifanentana amin'ny mombamombanao. Ny fihavanana no efa nitondra ny malagasy hatramin'izay ary harena ho an'ny malagasy. Ka ataoko hoe resaka basy amatafondro, ataoko angamba fa tsy manendrika ny malagasy izany ny ilalao
resaka basy amatafondro satria kilalaon'ny reto firenena matanjaky reto ange zany hoe basy amatafondro izany ary zay no ohatrany hoe karazana culturany zany hiarovantena sy hoentiny manorooro ny tany izay tiany angalana zavatra sy izay tany tiany hozanana ka sanatria ve sika malagasy hiditra amin'izay hoe resaka hoe tsy mifanentana amin'izay hoe toetsaina mahamalagasy izay satria ny tany rehetra izay manaja ny fompany no hanana ny atao hoe fahaleovantena na ara-ekônômika na ara-koltoraly na ara-tsosialy na eo amin'ny fahaleovantena maha olombelona ka virage amin'izao fotoana izao zany handehanan'ny malagasy ny amin'izay hoe fihavanana sy firaisan-kina sy ny fahaleovantena izay sa anjary champ de bataille izay tsy ho azo atao nininina intsony ary dia ho potipotika sy ravarava izany Madagasikara izany. Jereo akaiky ny momban'izay toe-javatra izay fa zay efa niteneniko teo zay hoe anankiroa fotsiny no soa amin'izao fotoana izao miakina atao mini manam-pahaizana ny manam-panahy ny olon-kendry ny mpitondra fivavahana ny ny elita ao amin'ny tanàna izany ny hoavin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao efa rentsika ny momban'izany hoe invasion ataon'ny Donald Trump amin'izao fotoana izao hitatsika ireny nahazo an'ireny firenena toa ny Venezuela ireny batainy fotsiny izao ny filoha andeha ho gadraina any aminy ka inona moa no tsy avy tany an'izany ao amin'ny firenena ohatran'ny Madagasikara izay firenena manan-karena amina resaka ressource naturel kanefa mahantra fadiranovana ny vahoaka ary indrindrandrindra mahantra ratsoaina mahantra ra-panahy ka famoazana ny any no ataoko eto famoazana foana no nataoko hatramin'izay fa samy manana ny fandraisany ny zavatra rehetra izay atolotra eto raha miresaka aminao ny resaka fitandrovana ny fahasalamana ny tenako ny amin'ny hoe tokony sakafo ara-pahasalamana tokony anao fanatanjahantena mba hanitsananao ny zavatra malotoloto rehetra any amin'ny tenanao tokony ahay andamina ny fiainanao mba hampilamina ny sainao tokony hanana ny objectifanao ianao hoe inona marina ny zavatra tadiaviko amin'ny fiainana raha ohatra ka mipetrapetraka ohatran'izay daholo mantsy ny raisonnement na ny ao amin'ny manam-pahaizana na ny ao amin'ny mpitondra fanjakana na ny ao amin'ny vahoaka entina dia tsy tonga amina resaka savoritaka ohatran'izay efa nisy hatramin'izay zany ny firenena satria raha miresaka ny asambarana aho dia ny asambarana fantatro aloha hatramin'izao dia
ny fanananao ny fahasalamana. Amin'ny fomba ahoana moa zany no anananao ny karazana hoe lucidité farany hitan-tsaina amin'ny fandinihan-javatra raha ohatra ka tsy manana ny fahasalamana ara-tsaina ara-batana ary ara-panahy ianao. Andeha hitondra firenena ianao, inona moa zany ilay objectif? Tsy misy ny firenena matanjaka sy manana ny maha izy azy raha vao tsy focaliser amin'ny hoe fampandrosoana ny vahoaka ao aminy no laharam-pahamehan'ny mpitondra fanjakana. Tsy misy zany fa aza manofy. Rehefa tsy ny vahoaka no ataonao priorité dia aza manofy. Ka ifanontany tena isika androany tontolo andro, isika ifampanontany tena hoe nahoana no tsy mety miarina Madagasikara, nahoana no misy foana ny siklany fanonganam-panjakana, de ny fandosirana ny velany, de ny fifandrafesana ara-politika sy ny tsy fahafalian'ny vahoaka. Mametra-panontaniana foana isika hoe nahoana no miverimberina izay, satria ny valiny dans l'immédiat de ny hoe mbola tsy isika no manome ny fanapahan-kevitra ao Madagasikara. Ka rehefa mbola ny mpitondra antsika izany tsy mbola manana fanapahan-kevitra entitra hitondrana ny Madagasikara, dia io ny fandehany fehiny izay zavatra rehetra izay ny tena hoe olona avy any atsimo no hitondra ny Madagasikara, hampandroso ny Madagasikara. Verifieo any amin'ny réflexion politika rehetra izay nomeko teto izay teniko izay. Ka ny antony tenenako an'izay de ny hoe ny any atsimo no adino indrindra hatramin'izay tao Madagasikara. Ny any atsimo no misy an'izany hoe anohanana mangitsikitsoka ao Madagasikara. Ka raha ohatra ka tsy mifo ny avy any atsimo anarina an'izay zavatra rehetra izay, iza moa zany no anarina an'io tany io. Ary misy arenan-kibon'ny tany maro ao amin'io faritra io. Ary ny olona ao zany dia ilay noresahako hoe mahitsihitsy fijery, mahitsihitsy fihetsika. Ka sanatria ve ny contraire an'izay qualité rehetra izay no mety hisy amin'izao fotoana izao? Eritrereto, satria raha vao mivadika amin'izay qualité nanananareo izay ianareo avy ao atsimo, isika avy ao atsimo zany no azoko lazaina, raha vao mivadika amin'izay hoe qualité nomen-janahary anareo izay ianareo, fa ny vola no hiteny, fa ny tsy fahamarinana no anjaka, dia ho rava-maina ny zavatra efa niampelatananareo, ho rava-maina ny pouvoir izay efa napetraka tany aminareo. Eritrereto zany izay karazana réflexion izay, satria raha ohatra ka tena ampiasainareo amin'izay hoe fahitsiana izay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary tadidio fa ny mpitondra izay mahomby eran-tany dia nanao foana izay ampandrosoana ny vahoaka entiny aloha.
Rehefa nahazo an'izay fankasitrahan'ny vahoaka izay dia manampy azy daholo ny vahoaka iray manontolo ao amin'ny tany izay entiny. Madagasikara iray manontolo ny tiako ho tenenina amin'izany zavatra izany. Manaraka azy, manohana azy avy ao afara daholo ny vahoaka rehefa henon'ny vahoaka fa tonga ny aminy ny tena fampandrosoana tena izy. Ny harena izany manaraka fara zany raha ohatra ka ankasitrahan'ny vahoaka ianao. Fa raha ohatra ka hoe vao tonga ianao de efa ny andraoka ny harena rehetra no ataonao, de efa ny ameny paosy no ataonao. Ny vahoaka matinoana tsy manan'asa, ny ankizy tsy miditra any an-tsekoly, ny olona tsy voatsabo, tsy mahatakatra ny frais fitsaboana any an-hôpitaly, tsy misitraka jiro sy rano, tsy manana ny farim-piainana izay ahafahany mihinana ara-dalàna. Rehefa mbola izay aloha zany no iainan'ny vahoaka dia miala tsiny fa teo ihany ny teo, ny zava-nisy teo ihany no mbola miverina. Rehefa hoe andeha andraoka vola no ho asan'ny mpitondra fanjakana rehetra. Izay zany no tanjona réussite personnelle miaraka amin'ny villa mihezinezina sy ny 4x4. Izay zany réussite personnelle aloha zany hatramin'izay no mbola imagin'ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana hatramin'izay. Miala tsiny tompoko raha miteny zavatra ohatran'izay. Ka tokony hiditra ao anatin'ny atao fanavaozana izany izay hoe karazana vision, fanovana toe-tsaina ny amin'ny hoe inona marina zany ny objectif izay tratrarina amin'ny fandraisana an'ity tany sy ny fanjakana ity. Rehefa miara-mirona daholo ny mpitondra fanjakana rehetra miaraka amin'ny vahoaka izany izay manohana azy amin'ny foto-kevitra izay entiny sy ny résultat izay hita eo, dia hanana ny atao hoe fiarovana ny firenena izany isika amin'izay lafiny izay. Ary mila ampatsahivina ny vahoaka foana izany ny zava-misy tena izy. Ary io samy mandrivotra amin'izay hoe tombontsoany manokana efa tsy fantatry ny vahoaka intsony hoe iza no andeha hoenona, iza no manana ny marina, satria mifandrivotra ny vahoaka satria misy ny miteny zavatra ny objectifany dia ny hoe azahoana plasy. Misy ny hoe objectifany dia ny hoe mba olona ohatraohatran'izao zany no tokony hitondra ny Madagasikara. Tokony andeha amin'izay hoe fahamarinana izay isika malagasy ny amin'ny hoe iza marina no tena afaka hitondra ny tany sy ny firenena mba hampisitraka ny vahoaka tsy vaky volo, na avy any varatra, na avy any atsimo, na avy any andrefana, na avy any atsinanana, na ny avy afovoantany, hampisitraka an'ireo olona rehetra ireo ny harena rehetra izay misy ao Madagasikara. Izay mahatotosan'izay zavatra izay aloha amiko no hanana ny atao hoe fankatoavan'ny vahoaka. Inona koa no zavatra izay tsy maintsy tokony hojerevana dia ny fiarovana ny harenantsika malagasy. Ka izy io dia tsy maintsy gaboraraka ny hafarany rehefa tsy misy ny fiarovana sy ny rafitra manokana izay apetraka ao momba ny fiarovana ny harenan'ny malagasy. Raha tsy misy zany zay zavatra zay hoe disikitena manokana
ao amin'ny fikanadom-pirenena dia ho zava-poana ny zavatra rehetrarehetra. Inona ny lalàna tokony hipetraka zany amin'ny harena rehetra misy ao Madagasikara. Moa ve ireo karazana olombitsy izay nisesitra ny malagasy hatramin'izay, ireo ihany ve mbola tokony azo vahana amin'ny fitantanana ny harenam-pirenena? Mila jerevana zany izay akolafin-javatra rehetra izay. Misy manana problème de leadership tsika satria efa manomboka tsy toteny izany ny akamaroan'ireo hoe mpitaritarika politika. Inona ny antony? Isika mianakavy ihany dia afaka mamaly ny antony tsy mahatoteny an'izay leader efa manangasanga. Inona no mahatonga ny fisalasalana eo amin'ny hoe resaka fifidianana olona? Satria olon-tokana tsy afaka i-contrôle ny zavatra rehetra izay misy any ambany ravin-kazo any. Ny fanaganana ny sefim-pokotany izay afaka mi-contrôle ny zavatra rehetra izay miseho ao amin'ny circonscription misy azy ao, iny ihany no afaka i-vérifier de A à Z ny zavatra rehetra izay misy ao amin'ny fokotany iandraiketana. Ary mila olona nianatra izany zavatra rehetra izany. Avy eo amin'ny sefim-pokotany zany no manao ny tatitra rehetra ohatra any amin'ny lehiben'ny faritany ohatra. Misy ambaratongany koa zany hoe lehiben'ny fivondronana, lehiben'ny faritany. Ny lehiben'ny faritany zany no manao ny tatitra any amin'ny président de la république hoe inona marina ny zava-misy zany ao Madagasikara. Satria ny hevitry ny maro ny mahatakadavitra raha ohatra isika ka hiatrika an'izany atao hoe Occident zany. Raha ohatra isika ka afaka hieritreritra ny hiaro an'i Madagasikara dia tsy maintsy ati-doha maromaro tsara petrapetraka tsara any amin'ny misy azy rehetra mahafantatra ny fomba ny olona entiny ao, izay no afaka hiatrika ny Occident. Fa tsy olon-tokana andehanao mpanjaka izay hoe mbola mangataka vola ihany koa anaovana ny campagne électorale any amin'ny Occident. Tsy tafavoaka amin'izany ianao. Tsy tafavoaka amin'izany ianao fa rehefa nanome volanao izy dia izay tiany atao ao amin'ny taninao zany no tsy maintsy ataonao fa tsy ny tian'ny vahoaka. Izay zany dia zavatra mipetraka ary fototry ny tsy fahobiazantsika. Hoe iza marina moa zany no tena hoe mila hatrehana zany. Raha ohatra ka hoe misy ny ataontsika hoe zany hoe fiambenana tanàna iray. Misy ny mpandromba. Satria amin'ny toetrantsika olombelona nge misy ny atao hoe olona tia mandromba, tia manjakazaka. Misy ny olona atao hoe victime. Ka rehefa victime foana ianao des années nitaranakao victime. De tsy tokony ve ianao anadiady hoe inona zany no mahatonga an'ity zavatra ity. Sady andeha anao ny syndrome de victime de génération en génération, anao syndrome de victime sa ivondrona ijery hoe inona marina moa zany ity problématsika ity. Anatin'izany ny fitiavan-tenan'ny mpitondra ny amin'ny hoe omeny
firenena matanjaka potomofo ange reny hoe mena ny mpitondra ireny satria amina miliara ny quantité ny zavatra izay alainy firenena matanjaka ao amintsika de génération en génération ve isika mbola tsy mahatakatra an'izay zavatra zay ka aza menomenona ny amin'ny hoe ny teo ihany ka rehefa ho sisy Einstein hoe raha mitady résultat ianao résultat tsaratsara kokoa kanefa ianao mbola mamerina foana ny zavatra nataonao teo ny méthode nataonao teo dia aza gaga rehefa tsy misy ny résultat ka mitodika aho zany any amin'ny président colonely Mikaely maro dia maro ny resaka izay eno momba ny fitondrana entinao amin'izao fotoana izao na eo amin'ny ratsy na eo amin'ny tsara ka ny afatra fotsiny izay hoe tiako ampitainany aminao zany dia ny hoe rehefa niteny ianao hoe fanavaozana dia tokony hijoro amin'ny teny izay napetraka ao miakina ihany koa amin'ny olona rehetra manodidina anao izany zavatra izany raha ohatra ka hoe miaino zany ianao an'ireo olona tena atao hoe te hitondra fanavaozana ireo dia tokony anaja ny teny omena ianao fa zay ianao vao mety haharitra amin'io fitondrana izay raisinao io ary miaramila no tokony hitondra any Madagasikara satria ny miaramila no manana ny ataontsika hoe autorité zany manana ihany koa izy zany ny fahitsiana sy ny hoe fanatanterahana exécution ny zavatra izay hoe tokony atao ka rehefa tsy manaja an'izay miaramila anao zay ianao tsy manaja an'izay hoe président de la république milaza ianao fa hitondra ny fanavaozana rehefa tsy manaja an'izay hoe toetra avy any atsimo izay ianao dia aza gaga raha ohatra ka fotoana fohy ihany zany no ahafahanao mipetraka eo fa enoy ny zavatra rehetra izay tenenina na tsikera io na fakasitrahana io na avy amin'iza dia enoy daholy ary ny malagasy rehetra izay hoe maniry ny fanavaozana izany dia tokony hanome torohevitra azy fa raha vao miala amin'izay hoe inona ny objectif inona ny zavatra hoentina anatanterahana ny objectif inona ny toetra amam-panahy izay tokony hitondranao raha vao mitsipaka n'izay zavatra rehetra izay ianao dia ho hitanao ny tohiny toy izay ny fanehoan-kevitra avy ety amiko ho antsika malagasy tsy vaky volo ady mafana izao atrehintsika izao ka raha vao misy zany ny mauvaise décision dia isika mianakavy ihany no izakany vokan'izay eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé tsy manao moral an'izaniza aho miteny fotsiny aho hoe rehefa nifidy lalana ohatran'izao ianao dia
tokony efa ho fantatrao koa zany hoe inona no mety ho vokatr'izay rehefa ny safidy ho aty antsinanana ianao inona zany no mety ho conséquencen'izay zavatra rehetrarehetra izay rehefa ny safidy no atendrefana ianao inona no mety ho conséquencen'izay zavatra rehetrarehetra izay valable izay na ho an'ny mpitondra fivavahana na ho an'ny izay mpino na ho an'izay tsy mpino izay ny lalàna antsika olombelona izay nafafinao ihany no jinjainao rehefa namono olona ianao dia tsy amelanao fotsiny andendeha fotsiny amin'izao ny tompon'ny maty rehefa nangalatra ianao dia aniponja ny miandry anao zay angamba izany no azoko lazaina amin'ny zavatra rehetrarehetra miseho ao Madagasikara rehefa nentinao tsara ireo vahoaka ireo nomenao ny tandrify azy izy no hiaro anao amin'izay atson'izay rehetra mety hitranga amin'ny mpitondra sy ny firenena entiny trafika ianao me mahery ambava homana apo mieritreritra veloma tompoko